Salam! Mataolnareo! Izy no haingo. Izy no felana. Za no finoana. Za no lalaina. Zareo ny atao hoe Malala Sisters! Androany zany zay dia araka ny hitanareo concept vaovao eto amin'ny pagenay zany ty ataonay androany ty. Hianatra hijery karazana asa zany isika sady hiaraka hilalao koa. Ny anomboantsika anazy androany zany dia ny asa tanana anankiray izay mahafinaritra be anay sy miasa be mihitsy aty amin'ny Majunga dia ny asa tanana rofia sy satrana. Araka ny hitanareo ao aorianao aty zany dia atelier anankiray vehivavy daholo no miasa aty dia androany zareo nanaiky andray anay ampianatra kely anay hoe ahoana ny fomba fampiasana rofia sy satrana. Daholy. Efatra zany ny janona foany. Ty anankiray ty zany oh my gosh. Olana oh my gosh. Ga olana le izy. Ampahitsiana koa. Ay olana kely. Mamoaka indraindray. Tinilany ohatran'io. En fait, c'est compliqué. Ty zao zao ny afiato. Dia vilana ohatran'izao. Dia alefa ambany. Dia apekarina. Zay. Tena tsy bilaka. Dia ahoana izy zany. Ohatr'izao. Ay. Meuf, t'es en train de tout comprendre. Yentok. Zay dia vondrom-behivavy anatina coopérative efatra samihafa dia ny ataonay eto manao fampiarana asa tanana izay nazahoanay fiofanana. Anisan'izany ny fandokoana tamina produit chimique sy amina ravina voajanahary izay namboarina manokana kirakiraina andokoana ny rafia. Izany hoe manana produit finy tsara kalitao zahay araka ny fiofanana izay nataonay. Formation azonay moa zany dia resaka teo amin'ny mariage de matière dia teo koa resaka fanaovana bokom-bola dia eo ihany koa ny fahaiza négociation sy ny fandraisana client ary ny contrat commercial. Izy zany nanampy anay kokoa satria taloha zay raha mahazo commande amin'ny client dia matetika voambaka zahay. Zany hoe efa ara-dalàna daholo zany ny fanaovana resaka contrat sy ny tariny tsy voambaka ny client ntsony zahay manomboka zao. Alainareo koa ve zay? Isaky. Tovy ihany areo. Et pourtant, tsy izany le nianapeo tovanina satria efa nanomboka kely le izy dia tenitizako foana fa le izy zany mila normalement mitovy daholo le izy. Tokony hitovy ohatr'ity. Fa teny le izy ny kely dia zao le izy ferinana izy indray. Jerenareo ny tany atsarana izany. Jerena le défaut kely eo ampovoany io tena mahafinaritra be. Le manao asa tanana mahita an'le zavatra ataonao mivoatra foana. Sady miaraka amin'ilay vehivavy rehetra eny mahafinaritra be mihitsy. C'est de se sentir bien en sécurité, non? Ça doit pas ça doit pas pote. T'es allé super vite. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire Depuis zany any an-trano reto hitatsika mandroso tsikelikely ny asa. Rapiditra ndray tozatsika le izy. Toy indray zany zao ny vidéo dia araka ny hitanareo efa aty amin'ny chambre de commerce aty Majunga ihany zay hanohy an'le asa tanana efa natombokay tamin'ny omaly. Mety tsara. Kanenao mety ka efa mahay. Ary tsy sarotra ampianarina fa tonga dia efa malaky. Malaky mahay. Mampianatra koa ilay mpampianatra. Tena marina amin'izy ity moa zany dia tsy maintsy nampiana be mihitsy zay tamin'ny asa izay nataonay satria araka ny hitanareo nandritra n'ity vidéo ity dia tena asa mihitsy ny le izy dia tena mila faharetana be ny fanaovana anazy, mila fotoana be dia be ihany koa izay tsy nanananay moa zany satria tao anatin'ny 2 andro no nanaovanay an'le izy. Ny traika efa rehetra tsy afaka napita taminay tamin'izay fotoana fohy izay fa zay kely vitanay zany no nataonay. Dia reto ary ny vokatra azonay tamin'ny alalan'ny asa tananay. Tsara anatiny koa zany le ezaka nataonay nandritran'izay. C'est les rapidités de l'ambiance nalefanay koa. Aloha zany zao eto mahazo 16 sur 20.
Eto amin'ny assemblage anaovana pina kely dia le fotoana nanaovanao anazy koa mbola elaela kely ianao nanao anazy nisy fotoana maromaro zany lanonotany ny fanaovana azy zay notinao anao ndray zany ato amena 17 na dia mbola ato ary le fampetahana an'ity ato mbola tsy nety tsara amin'le fanjairana azy koa anao mbola nizitra fanampiana dia mahazo an'izay noty zay koa ianao tsy mitovy rapidy tena c'est na tonga dimanche 17 le rapidité rapide be sotra betsakany madame Lala zany ny formé anay na fanena tafavoaka zao asa tanana mafinaritra be zao na zay tsy nalala hoe efa afaka manao an'izany reto tanana kely reto dia misotra betsaka reto koa misy produit sasasasany zay ataonareo zay vitanareo nandritra n'izay formation zay dia afaka resany madame Lala fetifety sy bebe kokoa hoe momba an'ireto zany sy ny hoe ahoana ny mise en vente an'ilay izy atsoaty voalohany indrindra aloha tsisy fisaorana fa zay mihitsy le nampianarina anay hoe mila mampita le fahaizana tamin'le formation nampanaovana anay dia mila mampita an'izay amin'le namany dia zay aloha zava-dehibe indrindra dia misaotra anareo nety nampitaina an'izay zavatra zay dia nandray tsara koa marobe zavatra nainaranay tao nanao crochet ny ladina ny taly ny tady zao no nataontsika amin'ny manaraka nareo manao le crochet dia mbola ho avy koa ny ampianatra anareo manao an'ny ladina zavatra vita amin'ny rafia sy le satrana dia reo zany no ampiadina amin'le hoe mariage de matière dia atoato zay misy le collection vacances avoakanay misy ny point d'avente sokafana dia manasa anareo ary manetana le namanareo koa mba ho avy hitsidika an'izay standinay zay amin'ny fivarotana azy makasitraka indrindra sotra betsa anjifa ny zavatra vita malagasy indrindra dia vitantsika vehivavy ety voeny reo zany zavatra rehetra le nataonay teo dia hita amin'le collection vacances dia zao zany zay satria navita formation tanana dia hiditra amin'ny formation ara-tsaina indray ça c'est éthique ça inona ny zoan'ny analyse travail ça ils ont le droit à un syndicat marina mihitsy zay le resaka hoe knapy associazienne fa aussi soan'zareo koa mangataka ohatra hoe congé rehefa misy zavatra soan'zareo manana repos ao anatin'ny semaine anankiray Allo zay aloha izy concentré kely amin'le fiofanana dia avilanay kely nareo koa matsara lazainao lafa misy prendre au sérieux ianao hoe atao ilana fotoana dia razany dia allo zay fantoka tsara andrainao alefa zay rehefa tena tsara